Fahameramatsika tsiraiavindray tratra ity larobia maraina fa 12 volana febroary ity misotraan'Andriamanitra tranosika izay manome antsika tombonandro sy manome antsika zavatsoa amin'izao maraina izao. Raha anderantsika ny mofinainan'io dia vavaka isika. Tonga Andriamanitra eo tolotrainao ny dera, ny laza, ny atsa sy ny voninahitra. Sotranao izahay fa mbola velonena soma tsara ary tsy fa mana-tenanao hatrany mety ezenao moko zavatsoa sy ampitombo amin'ny fanantenana ianao aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe mitoetra amin'ny Kristy. Ilay amin'ny Jaona 5:10 manao hoe tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Amen. Tsy fifandraisana tsy indraindray amin'ny Kristy no ilaina fa ny fitoerana ao aminy. Ny antso anao izy mba hitoetra ao aminy, tsy fitahiana hiainana ao anatin'ny fotoana fohy no atolona anao. Ireny fitahiana ireny izay tsapy indraindray eo am-pikatsahana ny tompo nefa levona eo am-panaovanao ny raha fanaonao eo amin'ny fiainana dia tsy izany. Fa ny fitoerana ao amin'ny Kristy dia manamaivana ny adidy tokony atao rehetra satria efa netiny ny enta-mavesatra rehetra. Aza manalavitra ny Kristy tahaka an'izay ataon'ireo mitonona ho kristianina ankehitriny. Azo tanterahana tokoa ilay hoe tomoera amiko ary izaho aminareo. Ary tsy ho nanao an'izany fanasan'izany Jesosy raha tsy azo mitanterahana izany. Fa indray amin'ny asa tsirairay ataonao ny fitahiana harotsany, move ianao hanosy-botanana ny Kristy. Hoy izy manao hoe izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Indray izy amin'ny sokajin'olona hafa manao hoe kanefa tsy mety manantona ianareo hanananareo fiainana. Move izao sy ianao mahatakatra amin'ny fahafenoan'ny antsom-pahasoavana ilay milaza manao hoe makanesa aty amiko. Hoy ihany koa Kristy manao hoe tomoera amiko fa tsy hoe mitoera miaraka amiko. Arotsany maimaim-poana avokoa ireo fitahiana ho an'izay rehetra manantona azy mba hanana fiainana. Dia tahaka ny rano indray miteteo anatiny sy ny lehibe ny firesahana indray mandeha monjy amin'ny Kristy. Tombotsoa lehibe no hanananao ao amin'ny fanatrehany izay tsy miato. Izany no haka ny toeran'ny tombotsoa mandalo izay adino mandritra ny fotoana anaovanao ny raharahanao eo amin'ny fiainana. Move ny tebiteby sy ny fahaverezan-kevitra ary ny fiahiahiana mampanalavitra anao amin'ny Kristy. Move isika tsy miantehitra kokoa amin'Andriamanitra rehefa ao amin'ny toeram-piasantsika na eny an-tsaha na eny an-tsena eny. Hitoetra ao aminao anie Jesosy Tompo ary ianao ho aminy eo amin'ny toerana rehetra mihitsy izay misy anao. Izay no iriko aminao amin'ity an'ity. Raha mbola tsy fanao sy tsy nohonao dia ataovy fanamby lehibe amin'Andriamanitra izany fa hita vokany tokoa ianao. Amen. Ito Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampeo izahay hatakatra ny tenao ambara ary ihany koa hiara-mandehanao fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra. Anaran'i Jesosy. Amen. Savior.